isika rehetra dia mila mieritreritra tsara mahakasika izany fahafatesana izany. Ianao io ianao ilay mijery an'ity ity no resahako izany. Efa nametra-panontaniana tamin'ny tenanao ve ianao amin'ny fanontaniana manao hoe oviana marina no higadina ilay andro sora farany ialanao eto ambonin'ny tany? Sa tsy rarahinao izany? Sa mbola ho ela izany? Sura ve ianao fa mbola ho velona ianao rahampitso? Mba hieritreretra ihany. Betsaka ny olona tsy mba mieritreritra izany fahafatesana izany, ary indrindrandrindra ny fahafatesany manokana. Tsy mba hieritrretiny mihitsy ilay fotoana ialany eto ambonin'ny tany. Rehefa misy olona iray mananatra azy mahakasika izany fahafatesana izany dia tsy mba rarahiny mihitsy ary laozany lavitra ilay olona nananatra azy. Mieritreritra ve ianao fa raha tsy miresaka mahakasika ny fahafatesana izany dia tsy ho tonga aminao mihitsy izany fahafatesana izany? Ninonino nataonao dia manaraka anao foana izany fahafatesana izany. Na mitodika havanana ianao na mitodika havia dia manaraka anao foana ny fahafatesana. Taddio tsara fa tsy latsaky ny 6,000 na 4,000 ny isan'olona maty maneran-tany mandritra ny fijerevanao an'ity horonan-tsary ity. Araka ny teny azo avy tamin'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fandriam-pahalemana sy fitain'ilay nariny ho azy, manao hoe mitsidika ny tsirairay aminareo ilay anjely mpaka fofinaina 5 isan'andro miandry ny didy avy amin'ny tomponareo haka ny fofinainareo. Ny olombelona amin'ny ankapobeny dia mody manao sary tsy mahita an'izany fahafatesana izany amin'ny fiainana andavanandro. Matetika dia eny amin'ny sinema na filma ireny ihany no ahitany sy ahatsapan'olona fa misy izany fahafatesana izany. Tsarovy mandrakariva fa ny rehetrarehetra dia tsy maintsy manandrana izany fahafatesana izany, ary izany no tena fahamarinana izay marina tanteraka tsy misy pentina eto ambonin'ny tany. Efa 4 miliara no efa nodimandry izay. Ny tsirairay amin'ireo skelety na taolampaty izay hitanareo amin'izao fotoana izao dia efa avy tahaka ianao izao. Nanana fisainy manokana mahakasika izany fahafatesana izany. Nanana fianakaviana tahaka anao izao, ary indrindrandrindra nanana fanantenana betsaka tamin'ny fiainana, izany hoe mbola ava ny andro iainana eto ambonin'ny tany. Nefa ny sisa tavela amin'izy ireo amin'izao fotoana izao dia taolampaty irery ihany. Ary tsy vitan'izany fa nabaribary ampahabe-maso eny amin'ny musée izy ireo ho fanoharana sy tantara ho anao. Tsy misy na dia iray amin'izy ireo no mbola velona amin'izao fotoana izao. Tadidio tsara fa afaka 100 taona dia efa maty daholo ny olona rehetrarehetra hitanao eny amin'ny manodidina anao ireny. Ary tsy izany ihany fa na dia ireo olona tianao azy na ireo fahavalonao, ary tsy diso anjara amin'izany koa ianao izay mijery ity horonan-tsary ity. Satria mantsy isan'ny fitepon'ny fonao tsirairay dia manakaiky anao amin'izany andro lehibe izany. Tsy inona izany fa ny andro izay ahafatesanao, andro izay ialanao amin'ity tany fikiranao ity. Mba fantatrao tsara ve inona marina no atao hoe fotoana? Ny fotoana dia tsy inona afa-tsy ny hoe compte à rebours ny fiainanao eto ambonin'ny tany. Izany hoe tahaka ilay feon'ny bomba alohan'izy hipoaka ireny izay manao hoe tic 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 isan-tsegondra. Ianao io ianao mijery horonan-tsary ity lazaiko io. Tadidio tsara fa efa voasoratra ny taona, andro, minitra sy segondra izay iainanao eto ambonin'ny tany. Ary ny androm-piainanao izay sisa tavela dia manakaiky ny aotra. Ohatra ny amin'ny compte à rebours ny bomba ireny. Tic tic tic. Ary tonga ilay fotoana manandanja. Tonga ilay fotoana ijanona ny fonao io. Io fonao io izay ny tempo hatrela dia mitsahatra amin'ny tempo. Ary tonga ilay fialan'ny fofinaina. Tonga ilay anjely mpaka fofinaina. Tonga ilay fahafatesana. De maty tapotreo ny tantaranao.
manomboka mangatsiaka ny vatanao. Amin'izao fotoana izao isika dia ampisehoana ny vatan'olona iray izay mialaina ka lasa mangatsiaka ny vatany rehefa lasa ilay fofinaina. Ity sary ity dia azo avy tamin'ny caméra thermique. Azadiny fa rehefa tonga ilay ora farany velomanao eto ambonin'ny tany dia manomboka amin'izany fotoana izany ny tena fiainanao marina izay fiainana mandrakizay. Ny olombelona tsirairay dia hatsangana amin'ny maty ary ho anontaniana mahakasika ny zavatra rehetra nataony teto ambonin'ny tany. Ny olona nino sy nankatoa ary nangataka famelan-keloka tamin'ny fahotana vitany no mahazo ny fanjakan'ny lanitra izay maharitra mandrakizay. Nefa kosa ho an'ireo izay nisafidy ity fiainana mandalo eto ambonin'ny tany ity sy ny fahafinaretana mamitaka misy ao aminy dia hiafara any amin'ny afobe amin'ny fijaliana mamaivay izay tsy misy toa azy. Noho izany, ny zavatra tokony ho tantarantsika dia ny manalavitra ireo fakapana rehetra misy eto ambonin'ny tany. Tsy tokony ho laharam-pahamehana sy tanjona ny fahazahoana ireny harena sy fahafinaretana misirana ireny. Ny tena tanjona sy laharam-pahamehan'olombelona dia ny fanompoana an'ilay nahary. Ny olombelona tsirairay dia tokony mahafantatra tsara ny mahakasika ny tsy faharetany fiainana izao. Ilay nahary iry ihany no maharitra mandrakizay. Mamariparitra n'ity fiainana mandalo ity ilay nahary ao amin'ny boky ranomasina manao hoe ny zavadrehetra misy eto ambonin'ny tany dia tsy maintsy ho rava sy levona daholo. Ilay nahary feno alehibeazana sy fiandrianana irery ihany no mitoetra. Boky masina Coran, chapitre 55, verset 26 à 27. Tato anatin'ity horonan-tsara ity isika dia niara-nahita ny fahamarinana marina mahakasika ity fiainana ity, ary izany dia azo fitinina amin'ny fehezanteny izay manaraka izao. Ity fiainana ity dia miserana ihany. Ninonenina misy eto ambonin'ny tany dia tsy maintsy ho levona, rava sy maty daholo, ary ianao io dia anisan'izany. Ny tsirairay dia tsy maintsy ho faty, ary ny harena izay nangoninao dia tsy maintsy ho laozanao eto ambonin'ny tany, ary ifampizarana sy iadivan'ireo fianakavianao. Fa ny vatanao sy ny asa vitanao rery ihany no manaraka anao. Ny fanarahana ireny fakapanahy, fahotana, fahavetavetana sy fahafinaretana maro samihafa reny dia tena mitondra amin'ny fatiantoka mandrakizay. Ny tsirairay dia tokony mandefitra, mahodina ary mifanampy, mila mahay mitondra tena tsara. Alavero lavitra ny fanaovana lainga maro samihafa ary ampihary ny fahamarinana eo amin'ny fiainanao. Raha toa ka ananantsika izany zavatra izany dia voaro amin'ny fakapanahy sy fitsiritana ary ny fitiavan-tena be loatra isika. Nizaniza efa miomana tsara amin'ny fahihirana dia izy ireo no tena tafita. Coran masina, chapitre 59, verset 9. Tandremo, tandremo, tandremo. Ity horonan-tsara ity dia mety ho fananarana farany ho anao ary tarika anao amin'ny fahatsiarovana izany fiainana ankoatra izany.